tonga amin'ny fotoana amin'ny fanomezana antsika mifanarahana an'ity fandarana doria ity. Doria moa maro ny heviny fa eto ilay doria anarana andramina androna amin'ny fandarana fotsiny ary alavana amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izana ifampizarana. 5 taona sy 12 volana izay nisy n'ity fandarana doria ity. Zany hoe feno 9 taona izy amin'io volana Jona io, voalohany volana Jona zany. Azafady. Zay rehetra vitantsika tao anatin'izay 9 taona latsaka herinandro vitsivitsy zay dia nitahirizintsika tao anatin'ny adresy YouTube. Ny adresiny dia hoe fanabeazana doria Imanovo Jery. Isaorantsika Andriamanitra amin'izay, indrindra amin'ny fanomezan'ny tombonandro pahavelomana, ahafahantsika mizara ny sosiny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana no hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atombohy, aoreno, atsarao, aza miato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivatana ny tokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo ny fandarana kosa dia iavanareo Imanovo Jery. Tsy alantsika ny fomba mifandarana izay hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana. Teny maiva leroa. Ilay teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Anareo Pondonomby Malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandarana ity zany. Marambitsy miranga tany niterahan'ity zanam-pandarana ity. Ambarao ny hitanareo izay matory vokony ndao tsika ampionjo fa zaka atao tsy ignara. Ny mibahana amin'ny zanam-pandarana dia fankasitrahana. Fanamariana raha misy dia nasitsika koa teny fankahirezana zay moa fanampin'ilay zanam-pandarana zany. Fa mba ho marika ny fankasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko zany dia tononoko anareo sy ilay toerana niavianareo mba ho tamby ny fankasitrahako zay SMS nalefa anareo zay. Dominique complexe sportif io Longo Maventy io. Ali Manga, Catherine Ambanjabe, Fokotany Antrema, commune Katsepy. Mazava adresse. Moana Be, Bemarivo, Cyril Atany Masaja, Boba Marovoy, Marolay Ambovondramanesy, Pierre Tsararivotra, Vero Tsaramandroso, Zamany Fila Ankoakala, commune Bekipay. Mazava koa zany fa tsary haiko le tanàna. Vonjy Antsoroely Mitsindro, io fa longo koa io zao. Gaël, io koa longo koa io amizao. Amboy Mandamina akaiky ny Alexia, malaza donc Alexia io. Andry Ambalanomby, Fatima Tanambao Sotema, Estina, io longo maletro koa. Amparilava Katsepy, Robert Mangarivotra, Bernard ty koa longoko maletra, Bernard Ambovomavo Marovoy. Zay ndray nareo zany nandefa SMS taty amiko akasitrahako nareo. Misy fanamariana kely afatra izy ty. Mety tsy hoe toetoerana amin'ny herinandro iny, mety efa lasa, mety tsy mbola lasa, tsy mbola fantatro mazava. Fa raha sanatsika lasa zany dia mety tsy hisy le doria. Fa raha tahinika mbola eto dia misy foana le doria tsika. Teny fankahirezana, ty zany tiako mba zarana amintsika satria tafiditra anatin'ny loahevitra tsika ato foana koa le teny fankahirezana amin'ilay zanam-pandarana ny hoe amin'ny fiainana azam-bakivy zany raha te handroso. Raha ianao tsy afaka manidina nefa ianao mahita olona manidina eny amin'ny fiarahamonina misy anao eny dia miazakazaha satria zay ny vitanao. Raha ianao tsy afaka miazakazaka nefa ianao mahita olona miazakazaka eny amin'ny fiarahamonina misy anao eny dia mandehana tongotra satria zay ny vitanao. Raha ianao tsy afaka mandeha tongotra nefa ianao mahita olona mandeha tongotra eny amin'ny fiarahamonina misy anao eny dia mandadiza satria zay ny vitanao. Fa fady, atao fady ny mijanona tsy mandroso amin'ny fiainana. Zay eo ampelantananao ny ampiasao fa aza manenjika ny any hafa zany. Rehefa tsy tratranao izy avela ho any. Raha izany ny vitanao dia atsiaro sambatra sady ianao sady miada-tsaina mandritry ny androm-piainanao. Zay ndray mba afatra kely
maro koa moa nareo no nangataka azy mo fomba mifandarana ny mamerina ny tsy hay amin'izay efa vitatsika. Rehefa mba nahafantatra ny loha hevitra maromaro isika dia nieverina fa afaka manao ny safidim-piainana dia tokony efa afaka manoritra tsara n'ilay safidim-piainana zany. Zany hoe mitaky fotoana, mitaky faharetana, mitaky fahamatorana, mitaky fahelana ny safidim-piainana. Nefa maro amintsika tsy mahadiny raha ela amin'ity fiainana ty fa hoe mahafotsy ny volo ny ela, mahasola ny loha ny ela, mahabanga ny nify ny ela, mahaosa ny matanjaka ny ela, ka vitsy ny manaiky sy miaritra ka manana faharetana eo amin'ny fiainana. Nefa ny lalam-piainana velona rehetra eto ambony tany ty dia raha tianana ny soa, raha jerena ny fijery miabo eo amin'ny fiainana dia misy mahatsara ny ela, indrindra amin'ny fanaovana safidim-piainana. Mitanisantsika tamin'izay moa ny hoe mahabe ny kely anie ny ela, mahamasaka ny manta ny ela, mahaendry ny adala ny ela, ahitana ny marina ny ela, havitana ny atao ny ela, ary iadana ny eto tany ny ela. Amin'ny fiainana iombonany rehetra eto ambony ty tany ty ny fikatsahana arena. Nefa karazany maro ny arena eto ambony ty tany ty ka ilaina ny safidim-piainana. Misy ny are-panahy, misy ny are-tsaina, misy ny arem-batana. Samy tsara daholo reo arena reo, fa misy arena tsy ahatsiarovana ny are-kafa rehefa tafiditra mialoha ao amintsika ao. Zay ilay ilaina safidim-piainana. Ka ilaina fitandremana amin'ny fikatsahana azy, indrindra ny filaharany. Ka tokony ho toy izao ny filaharany eo amin'ny fiainana mba hahatsara. Voalohany dia ny are-panahy, faharoa dia ny are-tsaina, fahatelo vao arem-batana. Nefa tsisy miraharaha are-panahy sy are-tsaina zany maro. Arem-batana fo. Za mitady vola fo vola. Za koa fa misy vola za fa tsara zalahy. Isika ray aman-dreny no mandrindra an'izany ho antaranaka atsika. Fa tsy avela amin'ilay pon'ilay zaza. Mitovy tsy misy valaka amin'izany filan'ny fitombon'ny zanak'olombelona. Rehefa zaza dia tokony hilalao. Lalao no mameno ny fiainana. Rehefa tanora dia tokony hiriaria. Zany mariky ny fahatanorana. Rehefa antitra dia mifananarana no mameno ny androm-piainana mba hatsara ny taranany sy ny tantarany. Fa rehefa any amin'ny fahafatesana moa iny mbola samy tsisy tany fa ny fotom-pisainana maha-malagasy zay rehetra maty dia ataon'ny malagasy hoe razana. Dia misy fomba fiteny taolony hoe raha ny razana tsy hita dia fo azo ifanampy amin'ny velona feny dia zao. Tokony hifanaraka amin'ny lojika-piainana ny safidim-piainana tsirairay. Zay ny tena zava-dehibe. Raha toka tsy ny are-panahy sy ny are-tsaina no ampivelarina ka zaraina amin'ny mpiarabelona dia tsy mahatsara ny taranaka zany. Fa raha ohatra ka ny are-panahy sy ny are-tsaina no zaraina amin'ny mpiarabelona dia velona mandrakizay ao am-pony taranana zany. Ary zay ny ainga fototra n'ilay teny faneva mifandarana atsika nge. Araka n'le teny resantsika teo fa veriko tsy manino. Rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara. Atomboy, aoreno, atsarao, aza miato. Na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Ohatra nameko tamin'izay dia hoe jereo anie mpaminany. Firy mbola mamaky bokin'izy ireny. Jereo mpanoratra. Firy mbola mamaky boky mpanoratra. Jereo mpanakanto sy ny sisa. Maro amin'izy ireny nefa tsy eto intsony, efa maty. Fa ny zavatra navela mbola velona iainan'ny taranaka faramandimby. Mandraky ny androany. Zany tsy midika fa hoe ratsy ny fiariana arem-batana. Fa raha tsy mialoha amin'ny taranaka ny fananana are-panahy sy ny are-tsaina, ho rava tsy hita intsony zany arem-batana navelanao azy zany. Lasa indraza ny mampisarabazana ny taranaka anao. Sanatriany zany. Ny fanabeazana sy ny fambolena dia mitovy tsy misy valaka. Arakaraka amin'ny fikolokoloanao azy mbola kely no mitondra amin'ny fahatsarany mandra-pahalebiazana. Ary mifanohitra amin'izany raha toka tsy voakolokolo. Azadiny fa raha misy zavatra ambolena dia mifanao dia hoe asaina ny tany, asiana zezika, tondraina, avadibadika, zay vao ambolena zay tiana ambolena. Nefa rehefa afaka andro vitsivitsy dia misy zavatra maniry ny amin'ny tany nambolenao io ankoatran'ilay nambolenao zany. Nefa tsy nambolenao io ilay ahidratsy na tsony vazaha hoe prolifération. Nefa maro amin'izao no mandika azy hoe évolution. Hitantsika ohatra hatrano ao le zaza manao kiloty miborotsaka, manao tatouage, manao lokom-bolo maro isan-karazany. Ka zavatra tokony esorina, ho vonoina, indrisy fa indray no
ohatrany hoe indraindraina satria matahotra ny tsy ho tian-janaka angambany ka tonga am'ilay fiteny manao hoe fariry-drano zany ka ilaoza mivorona tsy manana zay le ray aman-dreny nefa io ray aman-dreny io nahitana masoandro na avelona n'ilay zaza lasa to am'le fiteny hoe kitapo tsy misy vola ka tsy ahoan'ny tompony maro zany amin'ny fiainana zao vilany tsy misy masaka avelany ioka ao tsy rahara iny nahitany masoandro maro ny taranaka manao toy zany amin'ny ray aman-dreny tandremo fa tsy ahatsara anao zany na oviana mandritra ny androm-piainanao izay anjaranao tsy maintsy ekenao am'ty fiainana ty fa tsy misy afaka amin'ny safidy babandraka mama zany raha nahazo ny safidy olo jiaby mety mifidy amin'ny Obama ho babany Michel ho mamany ho Poutine ho babany mba anjara izy baka fa ny fiainana dia tendrin'Andriamanitra toy ny fiposaka ny masoandro avy any antsinanana tsisy afaka amin'ny safidy ny anjara amin'ty fiainana ty fa niezaka no atao mafy fa fanambinana ny anao raha ohatra ka banga sendra voatavo masaka mpandia sendra lanonana fa maro amin'izy ireny satria tonga amin'ny sahaza manambany tsy mifanandrify tsy fanao zany feny aza mba misorona amin'ny fanabeazan-janaka tompoko amin'ny fanorona azy sao tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe sepotry ny kitainirina zanaka zany ka may ny afo natsangany amin'ny zanaka nateraka sanatriana izy zany tantarana rahantsika tamin'izay moa zany dia ny hoe nisy gadra anankiray voahelika ho gadra mandra-pahafatiny ary vonona amin'ireny seza misy herinaratra ireny ary mialohan'ny amononan'io gadra io dia nangataka taratasy stylo izy mba hametraka afatra fohy dia zao no afatra fohy nomeny ho an'ny mamako malala ozy izy raha marina amin'ny fitsarana misy ankehitriny dia tiako ianao hipetraka eto akaiky ny seza zay amonona ozy izy satria isika samy diso fa zany no mizaka ny fahadosoana am'izao tsaronao ve mama za fony telo taona nangalatra bonbon-ny rahalako hitanao fa anao tsy niteny tsaronao ve mama za fony 5 taona nangalatra kilalaon'ny rahalany ndraiko le mpifanila bodirindra tamintsika ary nafeniko tao an-tranontsika hitanao nefa ny anao tsy niteny nananitsy akory tsaronao ve mama tamin'ny fony 12 taona zay nangalatra baolina n'ilay rahalany papa iny nafeniko tao amin'ny garazintsika zay hitanao nefa ianao tsy niteny ary tsy nanitsy akory tsaronao ve mama za fony 15 taona lay voaroaka tany am-pianarana tamin'izay papa nikasany anasazy anahy mafy nefa ianao niaro ahy ary niteraka ady be taminareo mivady zany trangan-javatra zany ny hevitra nandresenao lahatra amin'ny papa tamin'izay dia hoe avelao izy mbola tanora loatra mbola nidosonao ihany koa ny mpampianatra fa hoe avy aminareo foana na tonga n'io zanako malaina mandeha any am-pianarana niaro ao foana ianao fa niany marina ny rehetra dia diso jiaby tadidinao ve mama zaho le nangalatra bisikileta ny namako fony za 17 taona ary hitanao fa ianao tsy niteny dia namidiko eny ekeko fa tia ianao nefa tsy mba nanitsy ahy mihitsy tsy nety rehetra nataoko nefa tamin'ny fotoana nilako torohevitra taminao zany raha toa ka tianao ny zanakao dia aza tsy narotsaka azo mba hahafantarany lalana tokony alehany fa tsy avela anao zay daniny kibony fa andao ho tonga biby ka anoto anao feny tiavo ny zanaka fa aza tao njorombala amin'ny fitsipika hitazanao azy fa izay no mety ahazahoany fahendrena tsy tonga amin'ny fanasaziana mandra-pahafaty toy izao le zaza dia lasa faneninana mandra-pahafaty zany no amerenako an'ilay loha hevitra hoe safidy-piainana mba hahatsara ny vehivavy loharan'olombelona ambony ty tany ty ny vehivavy no antoko ny fanabeazana ny taranaka ny vehivavy no fanantena amin'ny firenena amin'ny fandrosoana ka tokony ajaina ary tokony hijoro andray andraikitra ho an'ny taranaka mbo mazenga 032 44 759 83
032 44 759 83, 034 84 759 82, 034 84 759 82. Eto dia mametraka amin'ny fialantsiny sady tsy anao ny teneniko fa te hanana tsara dia mantondra lohahevitra vaovao. Zao ny lohahevitra hoentiko anareo androany. Hasy ny sotoavana malagasy eo amin'ny fiainana. Hasy ny sotoavana malagasy eo amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana ny fifampiankina amin'ny mpifanila bodirindrina, ny fifampiankina ny mpiavana, zany no miteraka ny fiarahamonina, zany no miteraka ny fihavanana. Nizaniza olona velona eto ambony tany ty na taizantsika, zany hoe hafaliana zany, na fihininy tomany na fahoriana, mielina foana, mandalo, tsy mba maharitra zany izao rehetra zao eto amin'ity fiainana ty. Ary isika olombelona tsy ary mitovy zany amin'ity fiainana ty. Resaka foana ny hoe mitaky ny fitoviana korana boana. Olombelo tsy ary hitovy amin'ity fiainana ty. Fa zavatra voamarika amintsika olombelona, isika mora soa ary mora ratsy. Zany antsika olombelona. Ary tsy misy mahita clémentena zany amin'ity fiainana ty. Niza anao mahita neny folany fa anao tsy mahita nenao boana. Fa ny tena zava-dehibe amin'ny fiainana dia ny fifampiheverana, ny fifanajana ary ny fifanampiana, satria tsy didy ka hisy fampiarana ny fifankatiavana fa sitraka. Tsy hoe nisy didy miboaka fampiarana anareo tsy maintsy mifankatia joya, fa sitraka ao izy zay. Ary tsy fanompona amin'ny fifankatiavana fa sitrapo. Fa lozan'izay nandiso fanantenana ny mpifanila bodirindrina, lozan'izay nandiso fanantenana ny namany, lozan'izay nandiso fanantenana ny havana, lozan'izay nandiso fanantenana amin'ny mpiray tandrazana. Maro nanantena fa hoe saka ndeha hamono voalavoka nopiny, ny reariany, ny tiaviny, ny topony, kanjo izy ty kary andevona amin'ny biby fiompony hatramin'ny vorontsiloza. Maro zany nantenaina hanampy amin'ny fiainana, kanjo nampivandravandra. Maro zany nantenaina ifamelona, kanjo nandatsakaina. Maro zany. Zany no maro amin'ny mpifanila bodirindrina, zany no maro amin'ny namana, zany no maro amin'ny havana, zany no maro amin'ny mpiray tandrazana, satria nanadino nandala ny asin'ny sotoavana malagasy eo amin'ny fiainana. Manovavako aby fa tena ratsy, sady tsy mahasoa, aza manody voan'izany amin'ny fiainana fa tena ratsy ary mafy. Zavatra kely ratsy misy dikany no miseho amin'ny mpifanila bodirindrina, amin'ny namana, amin'ny havana, amin'ny mpiray tandrazana, dia miteraka lonolono, miteraka hatezerana, miteraka ratrapo, miteraka fahasorenana, miteraka fisarambazana. Anika lasa mahaleo monina mihitsy ilay toerana hipetrahana. Ohatran'ireny kabaka tsy sira reny le fiainana, lasa matsatso. Ary tena mahafoy androm-piainana mihitsy zany. Ny tsy fanajana sy ny tsy fiheverany asan'ny sotoavana eo amin'ny fiainana, jereo amin'izao 30, 40, 50, 80 fa maty. Ny taham-pahavelomany gasy ngefa nidina 7 taona. Zay zany ny taux de mortalité malagasy amin'izao. Ny sotoavana ny tokony ifampitondrana amin'ity fiarahamonina malagasy ity. Indrisy fa ny fialam-boly, ny filana ranofo, ny fitiavatena no mameno ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Hoy ilay mpanoratra iray zay hoe ny diplôma na ny mari-pahaizana no fahavalo mahafaty ny sotoavin'ny firenena anankiray. Fomba nentiny nanoratra azy moa hoe le diplôme est l'ennemi mortel de la culture.
Paul Valéry nanoratra azy io tany amin'ny taona 1871 izy niteraka ka hatramin'ny 1945 zany hoe efatra amin'ny fitopolo taona teto tany izy io Paul Valéry io sady artiste écrivain philosophe poète nalaza tamin'izany Paul Valéry jereo ny eto amintsika malaza tsy nanana ohatra amin'ny vilitsahoana ny mari-pahaizana amin'izao eto Madagasikara ny tsy manana azy indray mivitsy noho ny manana fianarana vita niverina ho eta mavesatra amin'ny fianakaviana indray amin'ny fameloma-tena sady tsy izy rery sady nitondra olona ho fanampiny ho velomina misy nitondra olona anankiroa raha ohatra ka vadiny sy ny zanany iray misy telo tonga amin'ilay fomba fiteny hoe maniry ho mpihira mangafeo nefa noho ny tonga ilay hira tsy tikenona akory maniry lamba tsara soratra nefa ny tonga ilay lamba tsy tiako tafiana akory tsisy varany ny vahoaka tsy manaja ny sotoavin'ny firenena dia tahaka ny fiaramanidina tsisy pilote tsisy mpitondra na tsisy mpanamory zany midaraboka baka daraboka ilay firenena sanatriany zany tsy ho isy eto amintsika ny sotoavina zay navelan'ny razana ny tena arena tsy manam-paharoa ka tokonoka ajaina sotoavina ary kajiana fantatra mba ho voninahitra ny nametraka ary lova sarobidy ho an'ny taranaka faramandimy rehetra ty ataoko anaty fonosana kely rehefa mba nanoratra boky tany amin'ny taona 5 tany io ny boky nisoratako voalohany fiainam-pivoaran'ny taranaka malagasy dia maniry mba hipetrahan'io boky io any amin'ny akademia malagasy zany dia nitonian'ny akademia malagasy no natoniko tamin'izany Andriamanantena George zaho mba mangataka fiara-miasa aminao mba aitsio torohevitra amin'ity boky ty miona amin'ny oranga io raha tonga aminazy ianao janvier dia any amin'ny mois de mars na avril any ianao vao mahazo fotoana fandroany iray dia zao no mba torohevitra nameny anazy zany sady natolotra n'le boky dia ozy izy tamiko hoe raha ny arembatana no eritreretinao anoratana zany hoe ikatsahanao tombotsoka azahoanao arena ny teny anao dinyzao aho izy fa aza manoratra fa raha retsaina tianao hozarana ho an'ny taranaka dia manorata ozy izy fa fony zananoratra tamin'ny zananoratra voalohany izy taona anankiray boky 10 ny lafoko fa nafaly ady izao zay nahitan'le boky dia finaritra ary nakasitraka tiako tenenina zany tsy lina amin'ny azonana ny sotoavina isika malagasy kanefa ny vahoaka zay tsy mitandrina sy tsy mikajy ny sotoavin'ny firenena dia sanatria ho firenena fongana sanatria ho firenena levona ho sanatria ho firenena tsy mahalala ny tantarany intsony ka tandremy fa ratsy zany ary hitomako anareo zay mandrian'ity fandarana ity tena hitomako anareo mafy mihitsy ity fandarana ity mba tsy hanao tahaka ny voromahery miongobolo zany isika malagasy manakory ma ny voromahery miongobolo ny masony mahiratra mahita zay rehetra miseho eto amin'ny firenena ny aina be sady matanjaka afaka mandray andraikitra nefa indrisy fa ny hoenty manidina mihitsy ny tsy misy dia ilay sotoavina satria ny sotoavina mihitsy no elatra hoentina manandratra ny sotoavina mihitsy no elatra entina manatsara amin'ny fiarahamonina malagasy sady io sotoavina io ihany koa ny tena feta na ciment hitambaran'ny vahoaka malagasy manontolo indrisy fa tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe manamboninahitra tsy manan-katao zany manahoana koa zany iondrika tsy avelan'ny voninahitra hitraka tsy avelan'ny tsy fananana am'izao matoa maro ny ankizy no adala dia maro ny miliba tsy misy mpananatra ani zay ny dikany ny sotoavina dia tahaka ny elonaina na parachute satria raha tsy misokatra raha tsy mivelatra raha tsy ampiasaina dia mamono ny firenena manontolo ny fizarana ny sotoavina
de nisany adidy tsara indrindra ho an'ny taranaka sady tsy fanao ny mitafy maloto manatsavony amin'ity fiainana aty fa manjary voan'ny tondromaso manjary voan'ny tondromolotra eo mason'olona amin'ny tsy fanajana ny sotoavina ny sotoavina dia nisan'ny singa iray velarana eo anivon'ny fiarahamonina satria na to inona ny amaro ny diplôma na to inona ny amaro ny mari-pahaizana nefa sanatria tsy ara-pahalalana nefa sanatria tsy ara-pahendrena dia tahaka ny mpitondra botry na feno aza ny rivotra izay tsoka ny laim-botriny fa ny tany iantsonany mihitsy ny tsy fantany dia zava-poana daholo zany rehetra zany feny de zao ry malagasy avako ndao isika isafidy zay marina sy ny rariny hatrany aza diny fa ny vola tsy angedy raha mbola tany koa ny tany hasin'ny sotoavana malagasy eo amin'ny fiainana zay ny tena zava-dehibe toy ny mahazatra moa tantara no entitsika mamarana azy fa mitindray mitoraka aty hovatsika kely indray teny fampieritrretana no asoloko an'ilay tantara mba hahafahatsika mandinika mba hahafahatsika mandray ny manandrify ny tsirairay eo amin'ny fiainana fiteny tsy afaka mbava maro no hoe fandrosoana ary tena maro pikasa zany teny zany fandrosoana fa tena samy hafa amin'ny fomba fandraisana azy samy hafa amin'ny fomba fiheverana azy samy hafa amin'ny fomba fiheverana an'ilay fandrosoana zany ny teny hoe fandrosoana dia azo amin'ny fototeny hoe roso zay le fa miresaka zany hoe fandrosoana de zay ny fototeny roso zany de manambara fialana amin'ny toerana anankiray makany amin'ny toerana anankiray voatondro rô koa fandalagna hoe rô soagny rô aminarô agny aiza zany no aliantsika malagasy satria roso zay le fandrosoana roso ka ny teny eto mifanaraka ve zany ny teny fampiasa ankehitriny hoe tany andalam-pandrosoana sy ny fandrosoana le roso ohatrany tsy de ao tsara rehefa mandroso ny olona dia miala tamin'ny fomba amin'ny biby zay tsy mihevitra afa-tsy ny tenany zany ny ahafantaranao fa mandroso ny olona anankiray noho ny nandrosony de ny hitatra tamin'ny fakamamina amin'ny vady aman-janaka mbola nandroso ihany de nahafoaka ny fianakaviana raha mbola nandroso foana mihitatra tamin'ny mpiray tanàna raha mbola mandroso eny hatramin'ny firenena manontolo indrisy satria miodikodina ny fiainana an-tany ny rehetrarehetra de mahafantatra an'izany hita fa niverina amin'ny tsy fiheverana afa-tsy ny tenany ihany isika tsy sako ny teny satria zay ny teny fampidirako teo ny hoe ny olona rehefa mandroso de miala amin'ny fomba amin'ny biby zay ny fandrosoana amin'le filanana amin'ny tenany riry any fa ny ranotranga misy amintsika am'izao tsy mihevitra afa-tsy ny tenany ihany isika mbola maro ny manam-paniriana anandevo namany amin'ity fiainana iainantsika ty fa ataony amin'ny hevitra tsaratsara endrika mba hatakona ny faharatsiana samy mikatsaka voambolana tsara mba ahatsara endrika ahatakona n'le faharatsian'le fomba ratsiny
ary ny tena loza tsy ho an'ny mpitazana ihany, eny hatramin'ny tenany ihany koa dioviny anatin'izany tsisy tsony ankehitriny ny famelona ny eritreritra ny olona ny hoe sanatria mivava efa sanatria mivava hoa mafy be ty teniko ty ohatrany hoe fanamelona ny eritreritra ny olona anankiray ny sanatria mivava ohatrany efa maro ny maty eritreritra, efa maro ny maty saina, efa maro ny maty fanahy amin'ity fiainanatsika iainantsika zao ty. De tiaka sarisary kely any hoe lasa ohatrany zaza feno vokiandro ty firenentsika ty manakory man zaza nefany feno vokiandro revo milalao amin'ny fiadanana ara-batana zany ny akamarontsika, zany hoe rehefa revo anao de mitodiky amin'ny fananjaza nefany efa vokiandro mitaky fahamatorana. De zay mahatonga ana amin'ny teny revo milalao amin'ny fiadanana ara-batana toy ny fikatsana fiarakodia, vehivavy, arena, tranobe, fisotroana, filibana isan-karazany fa tena revo ary tsy mahita sady tsy te hijery afa-tsy ireo. Zay ny fahitana fiainantsika miriaria mihitsy ny olona anankiray raha miavaka eny anivon'ny fiarahamonina eny, enina de manodidina azy ara hita mihitsy fa mitrongo voaomana, ny androany katsahana androany, ny ampitso katsahana ampitso, mandry tapakibo nefany tsisy eritreritra, tsisy saina, tsisy fanahy mba hitsetra amin'ny mpiarabelona. Teny mahery koa ara no azony ankizy kely raha ohatra ka sendra mivoaka amin'ny lakorony izy amin'ny tômôbiliny hoe mialaoko anao tsy te ho faty, za tsy mirarana anao, safika izy anatin'ny tômôbily tsara be vao miala fumé ambony tsisy mahita nety mba azonao sary an-tsaina ve zany ny olona ray raha aminao mitrongo voaomana. De ho zao hoe teny fotsiny ihany ankehitriny ny firenena sy ny tanindrazana raha toka tsy voakady, raha toka tsy voahevitra, raha toka tsy manana toerana eto amintsika ny asan'ny sotoavana malagasy eo amin'ny fiainana. Te hitarika anareo a, misy revireviny ray aman-dreny ty fireneny ty zay tsy afaka atao poko, zay tsy afaka atao tsaiko fa zany mba revireviko ihany koa nafinaritra an'ala izy. De tiako amprevena anareo koa, tiako raha maro atsika malagasy no manana an'ty revi ty fa mety hitondra ho atsika. Efa niteneniko teto ihany izy ty, dadabe Filibera Tsiranana ozy izy naiza misy any akoatrany ndray andro any izy, raha mbola misy koa ny fanaiko dia hotretrika mandrakariva aho, raha mahita ny tanindrazako eny amin'ny lalan'ny fahasambarana ka tsy lay fahasambarana ivelan'Andriamanitra toy ny Sodoma sy Gomora akory fa lay fahasambarana eo ambany fiarovan'ilay Nahary. Zany zavatra iriko ho an'ny Madagasikara. Oriavako hoe mba firy aminantsika no manana revy an'izany. Zany tiako ambolena ho atsika zay ray aman-dreny, zany tiako ambolena ho anao tanora raha azonao apita koa any zaza nino aho fa anandratra atsika zany. Averiko ndrem-pandeha satria teny mitondra rispo naiza misy any akoatrany ray andro any. Raha mbola misy koa ny fanaiko
dia hotretrika mandrakariva aho raha mahita ny tanindrazako eny amin'ny lalan'ny fahasambarana ka tsy ilay fahasambarana ivelan'Andriamanitra toan'ny Sodoma sy Gomora akory fa ilay fahasambarana eo ambany fiarovany Nahary. Zany zavatra iriko ho an'ny Madagasikara. Nanoratra an'izany izy efa 2 taona lasa zay. Dépôt légal décembre 4e trimestre juste en 1971. 8065/71 page 107 ny lakako anio. Boky manga. Zay le boky manga. Fisainana fahatsiarovana. Zay ny resahany am'le izy. Boribory ny am'valo. Tapitra ny fotoanantsika. Ialako tsiny fa ohatrany enti-po angambany a dia mety mafy be ny fomba entiko ilazana azy fa te-hanana ny soa, te-hanana ny tsara amin'ity Madagasikara antsika ty dia manao zay eritreretina fa mety hahatongavan'izay fahatsarana sy fahasoavana zay. Tsy ako ny tsy hiala tsiny satria fantatro fa maro ny tohina. Miala tsiny, miala fongo ary tena manao azafady amin'izay tohina fa te-hanana ny tsara, te-hanana ny soa. Doria zay anaran'le fandarana fahalavaina fotsiny hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana ka raha tsy mafimafy ilay fandomana tsy reny ao an-trano dia za manao hoe odio amin'ny herin'ny toy izao indray.